nataonay zany faninanana hoe izy zany mahavaka mamboly vary be indrindra vetivetika fotsika zany de vita de namena vola namena loka zany a na bebe any le lokany azon'le olona teo reny fa nisy nahazo hatramina tapitisany maro de tonga avy hatrany le vokatra vary a 2-3 tonnes lasa misy sasany mahavita 14 tonnes fa nareo zany le faninanana sy le fampianarana an'le olona rehefa avy eo io zany aloha de sakafo aloha voalohany maika koa de ny fampianarana tena firy zany lazaiko teo hoe enone tsy mahery mijanona amin'ny fianarana noho ny tsy fahaizana noho ny fitavozavozana tsisy le vola nefa ianao te hanonga anao de tsisy totika ilain'le olona ianao amin'ny resaka vola de tsisy le vola de tamin'ny andro ray ary ny mpampianatra framy reny de efa namena indemnité ny vokotany ary efa mba hatrona hoe mekarinareo aty Antananarivo aty Iavolo efa mba hampianarina efa zany efa niakatra dodolo le raha malagasy no avy hatrany de kapaina fotsiny asa tsy fantako hoe naninona ny kapaina le malagasy de lazaina hoe zao akanao zao eo tsy tiany vahoaka io hitatsika eo zay tiany vahoaka am'izao fa alefaso ny fividianany de hitatsika hoe izy ny tiany vahoaka de nareo zany le hoe nareo naraha ny vahoaka nanonganongatao zany ny vahoaka satria nareo vahoaka inona koa ny nanohanina teo fa zany hoe olona vitsivitsy fotsiny nanongana tao a tsika koa moa tsy tia raha latsaka fa lazanazeny zany hoe mbola anao an'ireny mety ho sarotra be any reny fa zany hoe samy malagasy de aloha averina indray aloha hifankatia aloha hiaraka ho atao a rehefa tsy mahay miasa nareo tokony miisaka kely anaovan'ny olona mahay asa an'le izy fa tsy hoe zay kory aninonino eo tsy amoa zay tsy androva zay fa zay anorona araorina reo ho avy hiaraka aminay aravasoa ravazana fa tsy isoa na iza na iza nataonay zany faninanana hoe izy zany mahavaka mamboly vary be indrindra vetivetika fotsika zany de vita de namena vola namena loka zany a na bebe any le lokany azon'le olona teo reny fa nisy nahazo hatramina tapitisany maro de tonga avy hatrany le vokatra vary a 2-3 tonnes lasa misy sasany mahavita 14 tonnes fa nareo zany le faninanana sy le fampianarana an'le olona rehefa avy eo io zany aloha de sakafo aloha voalohany maika koa de ny fampianarana tena firy zany lazaiko teo hoe enone tsy mahery mijanona amin'ny fianarana noho ny tsy fahaizana noho ny fitavozavozana tsisy le vola nefa ianao te hanonga anao de tsisy totika ilain'le olona ianao amin'ny resaka vola de tsisy le vola de tamin'ny andro ray ary ny mpampianatra framy reny de efa namena indemnité ny vokotany ary efa mba hatrona hoe mekarinareo aty Antananarivo aty Iavolo efa mba hampianarina efa zany efa niakatra dodolo le raha malagasy no avy hatrany de kapaina fotsiny asa tsy fantako hoe naninona ny kapaina le malagasy de lazaina hoe zao akanao zao eo tsy tiany vahoaka io hitatsika eo zay tiany vahoaka am'izao fa alefaso ny fividianany de hitatsika hoe izy ny tiany vahoaka de nareo zany le hoe nareo naraha ny vahoaka nanonganongatao zany ny vahoaka satria nareo vahoaka inona koa ny nanohanina teo fa zany hoe olona vitsivitsy fotsiny nanongana tao a tsika koa moa tsy tia raha latsaka fa lazanazeny zany hoe mbola anao an'ireny mety ho sarotra be any reny fa zany hoe samy malagasy de aloha averina indray aloha hifankatia aloha hiaraka ho atao a rehefa tsy mahay miasa nareo tokony miisaka kely anaovan'ny olona mahay asa an'le izy fa tsy hoe zay kory aninonino eo tsy amoa zay tsy androva zay fa zay anorona araorina reo ho avy hiaraka aminay aravasoa ravazana fa tsy isoa na iza na iza